Manoloana ny fisina fibodona tany tahaka izay moa dia mitondra fanazavana amin'ny fepetra tokony raisin'ny mponina iaran'izany tsindry azolena izany ny tale jeneraly eo anivon'ny sampandrarany fanana tany enotsika eto izao manaraka izao raha izay fanazavana izay. Raha tsy hivina zany dia mizara teboka anankiroa lehibe ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny président tamin'iny taona vaovao iny izay hitsahantsika amin'izao. Ny voalohany dia mahakasika ny resaka fandovana, fanamorana ny famondrana ny tany lova reny, ary ny faharoa dia mikasika nyren'le tany izay efa vita titra taloha ela be tany dia nilozan'ny tompony ary amin'izao fotoan'izao efa hipetrahan'olona sy ampiasain'olona ary hiveloman'olona mihitsy. Raha ny resaka fandovana no tiana asiana fanazavana kely dia mikasika ny vola loha zany no voalaza tao. Zany hoe raha hikarakara famondrana lova ny olona anankiray dia tsy maintsy misy ireo taratasy alaina izay anivon'ny état civil. Dia rehefa avy eo amin'izay azo ny taratasy ilaina io dia tsy maintsy manao izy ny tombam-pananana, izany hoe manao fanambarana n'ilay tomban'ny lova izay navelan'ny razana zany navelan'ny maty eny anivon'ny sampanarahany hetra. Rehefa vita zany ilay tombam-pananana iny dia misy vola tokony aloha any anivon'ny sampanarahany hetra. Dia iny zany dia voakasika n'ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena hoe tsy handoavana vola zany iny ao anatin'ny vanim-potoana enim-bolana, izany hoe manomboka amin'ny 10 janvier ty ary mifarana amin'ny volana jona. Tsy aloha zany ilay vola izay fandohany amin'ny sampanarahany hetra. Dia rehefa avy eo rehefa vita izay tombam-pananana izay dia makeny amin'ny sampanarahany fananantany amin'izay ilay olona noho ny famondrana zany ilay mpandovy io dia rehefa tonga eny amin'ny sampanarahany fananantany izy dia misy ihany koa ilay vola fandoha izay ataontsika hoe droit de mutation moa filaza azy na hoe vola aloha amin'ny famondrana lova. Dia io vola io koa zany mandritra ny vanim-potoana enim-bolana io dia tsy alofa maimaim-poana ny amondrana ilay lova rehefa avy eo. Izay zany mikasika an'io resaka fanamorana aloha ny etin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny resaka fandovana.